Korea aby io, Jocelyn Indray miaraka aminao vidéo vaovao mahakasika ny S Group System izay ahitantsika ny investissement Prime sy Prime Pro. Izay zany no votoatiny ity vidéo androany ity ary manasa anao hanaraka anazy tsara hatramin'ny farany. Lazarintsika raha vao izanao no tafaraka amiko dia Jocelyn Indray Soloniana no miaraka aminao ao anatin'ity profil Facebook hitanao ety mitovy ny anarana na amin'ny page zay na amin'ny profil zany, dia ato amin'ny page ianao afaka manaraka ireo post maro samihafa mahakasika an'izay sy mahakasika ny tontolon'ny crypto ihany koa. Dia efa ato amin'ny profil ianao dia saika resaka mahakasika ny S Group vetrany zany ny hitanao tanteraka ato anatin'ny profilako ato. Dia asaiko anao clique ny follow na suivi mba ahafahanao manaraka ireo post maro samihafa zay ataoko eny isaky ny manao post. Azonao atao ihany koa mifandray amiko ao anatin'ny X Crypto Madagascar na Crypto Mada. Dia raha ohatra ka hiditra amin'izay S Group zay ianao dia cliquenao avy hatrany ity roy eto ambony ety, mahatratra 400 mahery nareo follower ato ohatr'izay koa ny any amin'ny Jocelyn Randria, ny any amin'ny Instagram zany, afaka mifandray amiko koa ianao any amin'ny Instagram. Hiditra avy hatrany ao anatin'ny votoatin'ny vidéo tsika amin'ny investissement ato anatin'ny S Group zay dia eo ny Prime sy ny Prime Pro. Hoazavay koa hoe inona ny mahasamihafa anazy roa ireo, inona ny tokony ataonao raha ohatra ka tianao investissement aty amin'ny S Group ianao. S Group dia Sincere System Group ny anarany tany amin'ny voalohany fa niova izy taty aoriana noho ny hamaroany ireo investissement araka ny hitantsika eny ambony reny ao anatiny zany, zany hoe nitombo ilay karazana investissement ao anatiny ao zany dia zay nampitonga anazy hoe S Group. Dia ny malaza zany amin'izao dia ity investissement anankiroa ity S Forex Prime sy ny S Forex Prime Pro. Izy io dia investissement poolana investissement roa samihafa zany fa ny taux de gain zany en général manodidina ny 0,5% par jour ny an'ny Prime zany, dia ny an'ny Prime Pro eo manodidina ny 1% par jour eo fa ny investissement rehetrarehetra ato anatin'ny S Group dia ao an'ireto zany dia 5 jours sur 7 izy, zany hoe alatsinainy ka hatramin'ny zoma mampisokatra ny tsena iny zany, satria zareo dia manao ny hoe trade miara-miasa amina compagnie hafa zany manao an'le resaka trade, ary institution maromaro miara-miasa aminazy fa tany amin'ny présentation tany vidéo tany aloha no hitanareo an'izay. Fa hitanareo ihany koa zay rehefa amin'ny clique ny roa ianareo présenté ny parrain-ko ao anatin'ilay vidéo ity présentation voalohany hitanao ety izay mandritra ny 70 minitra eo présentévany an'ity, zany hoe 35 minutes en général moa zany, 35 minutes ny ankapobeny. Fa hoazavaiko ny fidirana aminazy ity rehefa avy eo fa verenantsika le izy teo zany hoe 0,5 manodidididina eo 0,4 0,5 par raha hitantsika ato amin'ny graphe eto ambany dia zay zany izy amin'ny ankapobeny. Misy fotoana izy tafakatra 0,8 ihany ho an'ny Prime hitantsika iny fa en général zany iny man 0,46 51 45 42 hitantsika iny azonao jerena amin'ny graphe iny zany créer compte gratuit ianao dia efa accès amin'ity graphe ity. Dia ny pool ny investissement zany afaka atombokanao manomboka amin'ny $100, zany hoe $105 no tena izy, fa misy an'ilay frais 5% zay rehefa manao ny investissement ianao, maintenance fee moa zany fitenin'ny zareo anazy, zay ny anarany zany. Dia
noho izy le mandeha miaramiasa amina broker hafa zany mahatonga an'izay frais 5% zay. De anao ohatra velona zao hoe ahoana mi-investir ao anatiny iaho nanombohako anazy taloha dia amin'ny S-Forex tsotra fa nanan'olana izy io noho ny fisian'ny ady tany Ukraine dia nisy olona nanao blog ataon'ny fidiram-bola le blog zany de ohatra ny zavatra rehetra misy succès eto ambony tany ianao zany misy mpanaratsy foana ianao de misy mampifankatia anao zany fa amin'ny ankapobeny mpanaratsy lasa mahazo toerana kokoa zany rehefa lasa cible anao zany tiako tenena rehefa ohatra ka ohatran'izay nahazo an'ny S group nisy nanaratsy zany satria ny tompon'ny système dia avy ao Ukraine rehefa nanomboka ny ady tany Russie sy Ukraine iny dia nisy nanaratsy hoe mamatsy vola amin'ny ady ny S group de lasa niantson'ny gouvernement zareo hanao audit ny vola zany de ny saika ny investissement amin'izy roa reto S-Forex sy ny S-Forex Pro ny volan'io zany lasa natao audit nijerena mihitsy hoe avy aiza sao de vola maloto traizaka hoe mifinansie marina tokoa le ady ve dia voaporofo fa tsy mifinansie an'le ady izy ary tokony navoaka nandritra nyty nisy fety nataon'zareo tany Dubai ohatra ny fety mahazatra fanao isaky ny faran'ny taona eo na ny mpikambana rehetrarehetra fa amin'ny membre 14% no miakatra no nandeha tany Dubai tamin'ny fahafolo sy ny faraka amin'ny folo ny volana Desambra teo de tsisy information navoaka ny zareo mihitsy aloha mba hialana amin'le paniky an'ny membre rehetrarehetra zany fa liquidité an'izay vola zay zany tokony hiverina aty amin'ny S group zany amin'izao tsika miteny zao satria enregistré any Angleterre le izy dia gouvernement anglisy mbola tsy namoaka verdict zany ny fitsarana ny hoe averina amin'izay le vola fa madio fa araka ny heno dia tokony any amin'ny volana février zany no relisté ny vola. Ohatra nahy manokana dia stocké an'izay gain sady nanangona ny SWCT moa zany ny ohatrany hoe action an'le izy ao anatiny izay valoriser $1 zany ny 1 SWCT io tsinana no nanaovana ny investissement tao anatin'ilay S-Forex sy S-Forex Pro de miandry an'ny listevany zareo an'iny zany de afaka anao investissement ndraiky sady afaka retirenao zany ho an'ny fiainanao zany zay tianao zany fa miandry an'izay tsika zay zany côté anankiray ho anareo zay nanao inscription ary nanao investissement tamin'ny S group niaraka tamiko teo aloha dia ankehitriny miverina ato anatiny ty satria ny tompo système olona intelo be ary personne publique izy anisan'ireo jeune milliardaire izy namorona ny Instam zay nivadika eo Instagram taty aoriana io namidiny le izy ary mpiasan'ny Google tany États-Unis izy taloha anisan'ny henjana ao anatin'ny informatika zany de amin'izao zareo miaina sy mipetraka ao Dubai fa zanatany ukrainiana izy telo zareo ny tompony ny ray anglisy de ny ray avy ao Dubai de ny tena tompony moa zany le Vadim Masrov avy any Ukraine de izy telo io zany no ataontsika co-fondateur ny S group amin'ny ankapobeny. Izy sary alefako eo mampiseho an'izy telo zay Sergi Vadim ary Roman zany zay no tompon'ilay système S group de fa Vadim zany no personnel public
an'ilay système zany hoe izy zany représenter an'ilay système amin'ny ankapobeny noho izy fondateur, tena hoe initiateur fondateur zany. Dia verina atao amin'ny investissement amin'izay tsika araka nambarako teo $5 minimum afaka anaovanao anazy ary tsy misy maximum zany fa $50,000 farany ambony amin'ny plan ety fa afaka manao mihoatra an'izay ianao arakaraka volana ananao eny. Dia anao ohatra araka ny hitantsika ety efa $600 zany ny anahy ato ty vidéo ty dia tsy natao irahana fa mampiseho fotsiny ao ampatsorana hoe manao ahoana ny compte koa. Tany amin'ny forex ny kamaroan'ireo vola ireo taloha dia sotoniko tao satria ny anazy ny capital azo sotonina vao nisy an'ilay olana zay dia sotoniko ilay capital fa efa nataona maheriny izy tao dia misy naverina koa kelikely ty dia ny apana zany niloloavako tany amin'ny crypto dia anao dépôt $500 anao investissement $500 le atao amin'ny faharoa aty zany. Zavaiko kely le plan zay vao miditra amin'le ohatra velona amin'ny investissement antsika rehefa avy eo. Ao anatin'ny investissement zany satria ny ankamaroan'ny olona manana vola taty amin'ny forex zany dia mba hisauven'ny système an'izay olona zay zany dia hoe tsy maintsy mampiditra vola vaovao ianao dia lasa mampiasa an'ity SGCT ty indray zany ny action ampiasaina ato anatin'ilay Prime sy Prime Pro. Zany hoe io indray zany ny gainao zany fa azo avadika avy hatrany ho USDT zany io. Ka raha ohatra mampiditra vola ianao zany amin'ny USDT dia afaka avadika anao avy hatrany ho lasa SGCT ty zany ho hitantsika rehefa avy eo rehefa tena manao an'ilay ohatra. Dia ny partage du gain zany amin'ny ankapobeny avy nohon'ny système mba ahafantarana antsika hoe maninona kay zany tsy mety maty ilay système. Ny antony dia tsotra, izy zany arakaraka ny habetsahan'ny vola ampiasainao ny partage de gain ameny zany. Zany hoe raha ohatra kely ny ankamaroan'ny olona tsy manam-bola fa kely le volan'ny olona manao investissement amin'ny $100 na hoe le $105 iny ianao dia 50% ny gain makaty aminao dia ny 50% na ny 50% zany makany amin'ny système. Dia raha $500 zany dia ny 60% makaty aminao dia ny 40% makany amin'ny système. Dia raha ohatra ka $1,500 65% makaty aminao 35% makany amin'ny système. Hitantsika hoe miena-miena ny an'ny système arakaraka ny ekaranao dia ny anao indray miakatra arakaraka ny ekaran'ilay investissement ataonao zany. Ho ny $5,000 70% ho anao ary 30% ny système. Zay tanjona koa mialohan'ny volana fisasan'ny taona ambony io zany makaty zany. Dia ny manaraka raha ohatra ka mampiasa $10,000 ianao dia 75% makaty aminao 25% makany amin'ny système ary raha ohatra ka $25,000 dia 80% makany aminao dia 20% makany amin'ny système ary raha $50,000 dia 85% makany aminao ary 15% makany amin'ny système. Dia ohatr'izay hatrany raha ohatra ka ambonin'izay izy dia ity ihany no arahany ty 85% sy 15 ty ihany na piasa ataontsika hoe $100,000 ianao zany dia mitovy amin'ity ihany. Ohatr'izay hatrany zany dia mila mametraka tanjona antsika ao anatin'izay. Mbola ho azavay koa ny resaka parrainage fa ohatr'izay zany ny fandehan'ny investissement zany hoe le 0,5% le azonao iny zany indray zany fampizarana le gain azonao isan'andro iny zany amin'ny système. Zay mahatonga le système hoe afaka mi-payer tsara ary misy commission de na bonus omen'ny système anao raha mijery tsika amin'ny groupe ny Telegram misy an'ilay achievement dia atsika zao io faran'ny poste nataon'ny système aty
raha ohatra amin'ny équipenao mahatratra capital 1 million de dollars dia meny système 50 000 dollars ianao bonus maimaimpoana afaka retirable eo ny eo na réinvestisinao eo ny eo fa tonga dia mivatana ery amin'ny comptenao ery ambony ery zay dia manana soa ianao zany anao retrait na réinvestisevanao le vola zay tianao zany fa matetika moa zany reo leader tonga dia réinvestisevana le izy satria ohatrany hoe tonga dia aforoaheny zany investissement ny après ary lasa manana gain stable izy tsika reto io moa zany navadika teny ty teny rosiana ty teny anglisy ohatra hatrany misy mahazo 50 000 dollars ny équipany dia main système 2 000 dollars izy 100 000 dollars zao dia mahazo bonus 5 000 dollars tatsika 25 000 dollars ty ny farany ambany amin'ny bonus raha mahatratra 25 000 dollars ny équipenao dia main système 1 000 dollars ianao dia misy olona zay mihitsy ny ataony ampidiry ny vadiny samy manao zareo dia rehefa mahatratra 25 000 dollars ny any vadiny dia mahazo 1 000 dollars bonus automatique zareo tsy ny sasarana zany système manome an'le izy misy olona zay mihitsy ny zavatra nataony ary somary nasiany système remarque zay tany amin'ny 2 taona lasa angamba zay hoe ohatra hoe mamono système mantsy zay raha ohatra ka maromaro ny olona tonga dia manao an'izay hoe manenjika bonus fotsiny zany dia tatsika marobe reto olona mahazo bonus ato anatin'ny système misy 3 millions dia mahazo ambonin'izay fa ato amin'ny onglet carrière moa zay ny ahitanao an'izay na ny resaka fananganana équipe zany na ny resaka fananganana équipe zany no tena ahitanao anazy hitantsika eto zay rehefa membre actif ianao na nanao investissement voaxé amin'ity page ty ato zany dia araka ny hitantsika fa mahatratra 7.9% ny équipe-ko ato fa folo fotsiny ny actif dia cliquer-tsika ty dia arakaraka ny mbola 50 dollars fotsiny ny totsika bonus azoko tamin'ny système tao anatin'izay olona folo actif zay dia hitantsika eto 25 000 dollars manoka mahazo le bonus tsika dia nisan'ny tanjoko zany zay hoe mba hampiakatra le capital ho ambonimbony kokoa zany dia mba mahazo bonus fa raha mitambatra ny volan'ny équipenao sy anao iny dia miakatra le level misy anao le pourcentage level misy anao iny satria hitantsika ato amin'ny 5% raha ohatra ka zany mbola le kely latsaka ny 3 000 dollars ny vola ampiasainao dia 5% ny igny ihany ny investissement ataon'ny équipe no bonus azonao zany na ny taux d'intérêt azonao avy amin'ny investissement ataon'ny équipe dia lasa miakatra 7% izy rehefa amboniny 3 000 dollars zay zavatra zay dia rehefa tody 10 000 dollars izy dia miakatra 9%. Dia hitantsika raha miridiridy kokoa izy zany lasa 10,5% izy rehefa 25 000 dollars ny montant ny équipe nao zany hitantsika ety dia ohatr'izay ny fanazavana ny ataontsika commission azo avy amin'ny système miakatra hatrany io jusqu'amin'ny level misy amboniny 17% ty 19% sy manaraka any fa olona ray sa olona roa angamba izay ao anatiny ato hitantsika zay ato amin'ny compagnie marketing ato reo ny isan'ny mpikambana saika ny ankamaroan'ny mpikambana zany ato amin'ny level voalohany ato hitantsika ary mahatratra 26 000 level faharoa ato amin'ny 7%, level fahatelo 24 000, level fahaefatra hitantsika 3869,
hitantsika olona ray Sergy zay ny anarany, izy no any amin'ny level 12 zany zao fa manana ekipa mihoatra ny ray alina ny anazy, satria ny farany hitako 5600 maheragna amin'izay tamin'ny roa taona lasa, tamin'izy nanao publication nandritra ny fety natao tany Dubai farany, de teratany Rosiana zay ary izy rery io fatafakatra 16,5% ato io zany. De tsika amreo nisany mpikambana ny parrain koa de fato amin'ny eto izy atao amin'ny 15% avy any Canada izy ny ao anatin'le vidéo zay arahanao aty dro izy zany no iny parrain koa izy no manao présentation ao anatin'le vidéo sy ny amin'ny page de vente zay niketrehiny aton'ny click funnel ity zany afahana manao promotion any S group na ny investissement S prime sy ny S prime pro. Dia misy abonnement izy io arakaraka ny ataontsika hoe ny ny bonus na ny bonus tianao ho azo avy amin'le système zany na ny commission de référencement ataonao zany. Dia misy abonnement $100 ny farany ambaniny afaka payenao amina WCT na ECCT zany zay tianao ipayevana anazy. Ato zao misy ny level, karaha ohatra ka te hiakatra ato zany amin'ity zany afaka mahazo commission $1000 aho par mois. De raha ohatra ka ambonin'izay zany ny commission tiako azo dia mila miactiver ny ambonin'izay zany ohatra apiko 100 iny de lasa $200, de ato zany de afaka mahazo $3000 par mois. Ohatran'izay zany anisan'ny fomba anankiray azahoan'ny système vola ihany koa izy ity fa anisan'ny anankiray mistabiliser an'le système ihany koa zany. Dia mbola manana 333 jours zany araka ny hitantsika ety. Verina any amin'ny investissement indray tsika dia anao an'le ohatra velona amizay zany zao, satria araka ny hitantsika teo feno 30 andro tsara zany katroka ny investissement an'ilay plan anankiroa ty, ny ray $500 de ny ray $100, zay mahatonga le izy $600 hitantsika eto ambony ety. De apiditra 500 vaovao zany zao tsika miteny zao, zany hoe satria efa manana 100 mahery ery ambony amin'ny SWCT de misy ny gain-ko nandritra n'le ray volana mahatratra $34 zany ny gain ny nandritra n'ilay ho an'ny $600 ny investissement ty zany nandritra ny ray volana katroka tsara androany araka ny hitantsika ety. Ny vola haingana dia tsy misy fa rehefa gagnanao de afaka miassurer zavatra tsara izy ty mandritra ny taona maro ary afaka mitambatra vola ny mpianakavy de manao anazy ty, de manao promotion iraisana zany fomba anankiray atirena namana zany be de be ahafahanao miakatra haingakaingana. De ty zany totaly ny gain, zany hoe raha totaly zany izy de miampy an'ity zany ao anatin'ny ray volana zay. Somary mariako kely atsika zany anatin'le 5 jours manomboka ny talata ka hatramin'ny sabotsy noho ny décalage horaire zany vao mahazo an'le gain tsika. Alatsinainy ka hatramin'ny zoma izy no normal ao anatin'ny théorie zany, fa noho ny décalage horaire zany de lasa isaky ny talata maraina anao hitanao ao anatin'ny manodidididina any amin'ny 9 iny no hitanao milatsaka ao ny gainao dia isaky sabotsy maraina farany. De ity zao paiement isaky ny lakamisy, satria isaky herinandro izy manao paiement
dia tonga dia version eny automatique ery amin'ny comptenao ery ambony zany le izy, automatique mandeha automatique par semaine iny zany. Dia isaky lakamisy zany lasa vide ty comptenao ety miaraka amin'ny gainao iny lakamisy vao miditra iny, vao vatany vao miditra iny dia tonga dia viré automatique maka ery ambony ali gainao iny, dia manana safidy ianao réinvestisivanao rehefa feno an'ilay $100 izy na 105 moa rehefa feno 105 moa zany, na ataonao retrait, manana choix anao zany. Dia rehefa ataonao retrait izy amin'ny SGCT satria zay ny gain azonao avy amin'ny Prime sy ny Prime Pro dia afaka avadika anao USDT izy rehefa tonga ato anatin'ny S-Wallet dia afaka amidinao amin'olona na alefanao any amin'ny Binance dia tonga ao amin'ny Binance indray ianao manao an'ilay P2P dia miditra ato amin'ny hoe Sell dia afaka amidinao ary raisinao amin'ny vola avy hatrany zany ato amin'ilay vente ato amin'ny Binance ilay izy. Raha ohatra ka manana compte ianao na alefanao amina ilay izy dia afaka amidiko ato. Fa misy frais fotsiny ilay izy, frais $1 isaka par transaction zany ilay izy. Zany hoe tsy maintsy akako an'ilay $1 andefasako azy aminao dia miala $1 koa iny nefa andefasanao anazy makaty amina. Ohatrohatran'izay ilay izy zany raha ohatra ka en USDT ny retraitsika zany. Na stable coin zany TFR moa zany fiteny anazy. Mandeha anao amin'ny exchange ato dia ato afaka mandeha anao zany maka an'ilay SGCT avadika ho lasa USDT. Dia cliquenao fotsiny max arakaraka montant ananao eto dia iny amin'izay rehefa lasa TFR izy dia ataonao retrait makaty amin'ny Binance-nao dia azo avadika en arrière avy hatrany. Ohatrohatr'izay ny fandraisana anazy fa hiditra amin'izay ohatra zay amin'izay antsika zany zao anao dépôt ato amin'ny S-Wallet zany zao manana ny wallet manokana ny S-Group dia ty S-Wallet ty ny anarany dia misy vola 398 ty zany ataoko retrait makaty amin'ny S-Wallet. Dia alaina ny adresy TRC20 ataovao trône foana ny réseau na TRC20 rehefa manao investissement ianao, satria zay no standard matetika amin'ny investissement trône. Dia alaiko ny adresy dia mandeha ato amin'ny Binance aho dia cliqueko ilay withdraw na retrait zany ao anatin'ilay 3 points eto amin'ny sisiny aty ny anaovana anazy, cliquenao ilay withdraw dia tonga eto tsika dia coller ato ilay adresy dia rehefa coller ato ilay adresy dia misafidy réseau TRC20 na trône ty foana zany, ty voalohany ty ilay izy iny réseau be dia be ny réseau ato fa le réseau trône ty foana alaina zay frais $1 ny frais zany. Dia cliquenao max raha ohatra ka maximum an'ilay montant no ampiasainao zany na soratana dia 398 max le nataoko teo dia $397 zany iny le frais $1 no tonga ary amin'ny S-Wallet koa rehefa avy eo. Dia lasa tsika cliquena avy hatrany ilay bouton withdraw dia mangataka confirmation izy dia cliqueko ilay continue dia mangataka ilay code de vérification an'ilay compte izy dia ny anahy fa lié amin'ny Google Authenticator dia cliqueko ilay Google Authenticator dia jerena ilay code avy any amin'ny Google Authenticator. Iny lié application anankiray lié ao amin'ny téléphone-anao manome code chiffre anankiana zay izy, iovaova isaky ny 2 minitra le code dia iny fa vita ny ray dia mandefa code indray izy makany amin'ny mail. Raha ohatra ka tena anao tsara le compte dia tsokafanao indray ny mail akanao an'ilay code dia sokafako ny mail dia tonga ilay code
020 960. Zany hoe raha misy olona te hipirate ny compte-nao zany dia tsy afaka mihitsy hitantsika miandry an'ilay approval de ok validé zany izy zany zao dia miandry amin'ny progressin' izy ity aho ho tonga any amin'ny S-Wallet zany. Tsika efa nanao retrait maromaro aho ka hitantsika ety dia rehefa vita le izy dia soratany maitsomaitso ohatran'ity hoe eo completed, hitantsika actualisenao le page tokony tsy maharitra eo amin'ny 2 minitra eo maximum de vita io. Mba rampiandry ny retrait dia hoentiko avy hatrany ianao misy roy miaraka amin'ity vidéo ty mitondra antsika na mandefasa MP amiko raha hitanao ty vidéo ty de andefasako roy ianao mitarika anao avy hatrany makaty amin'ny page de vente ohatran'ity de araho ty vidéo présentation ny S Group sy ny S Prime sy ny Prime Pro ataony parrain koa zay le nahazo notification aho lasa le retrait zany tokony tonga ato amizay zany zao meny Binance notification iateo tatsika tonga aty zany le vola zay io izy io rehefa tonga ato amin'ny S-Wallet vola dia avadika anao SWCT zany de alaitsika ny miditra amin'ny exchange anao dia alaina ato le TFR de avadika ho lasa SGCT dia klikena le max dia klikena avy hatrany le hoe exchange dia vita le izy vadika ho SGCT zany le volantsika. Klikena dashboard dia hitantsika io le izy SGCT de fermenana iny rehefa vita ny zany hoe tonga tato le vola dia navadika anao SGCT zany aloha. Araka ambariko teo raha tonga eto ianao de raha tsara ty vidéo présentation ny S Group anatiny ao le S Prime sy Prime Pro rehefa vitanao ny mijery ny vidéo hatramin'ny farany présentation ty de klikena avy hatrany ilay hoe press watch full présentation ity de ampidirina adresse email tonga eto ianao klikena le get access de tonga ao amin'ny vidéo faharoa ianao. Vidéo fahatelo moa zany satria ty le vidéo faharoa eto efa mandeha ety tonga eto amin'ny vidéo fahatelo tsika dia eto ny fomba fikirevana compte S Group nosehon'ny parrain ko eto dia raha ohatra ka hanokatra compte ianao de klikena avy hatrany le bouton ety klikenao avy hatrany ty dia misokatra amina onglet iray vaovao dia fenona tsara reto information reto voalohany ny fanampinanarana anao dia ny anarana lava inona ny anarana amindray ozintsika dia asiana pseudo ato na ny prénom afaka averinao ihany koa dia ampidirina mot de passe de averina fanindrony ato mot de passe de ampidirina ny adresse email de misafidy ny firenena code ny firenentsika raha ohatra ka gasy ianao mahita an'ity vidéo ty dia ty Madagasikara no mipetraka dia plus 261 jerena ato fa misy ato tsindrinao fotsiny ny M tonga eto Madagasikara tsika. Raha ohatra ka mipetraka any France ianao de tsindrinao fotsiny ny F gasy ianao fa mipetraka any France ohatra tsindrinao fotsiny ny F dia ty France plus 33 dia ohatr'izay arakaraka ny firenena ipetrahanao zany fa mahita an'ity vidéo ty ianao de jerevo raha manana carte résidence namana ianao dia araka zay no anaovana satria misy vérification io rehefa vérification KYC fiteny anazy rehefa vita ny compte-nao mba ahafahanao manao retrait ary ny mpikambana ny États-Unis rery moa zany no tsy afaka miditra amin'ity no ny misy an'zareo misy ny SEC na ny gendarme ny bourse any amindreo iny dia tsy miara-miasa amin'ity S Group ty États-Unis zany na ny mpikambana avy any Amerika fa azonao atao miara-miasa
amina famille aty ivelany, zany hoe ivelan'ny Amerika, dia zareo zany mipilote ny compte-nao raha ohatra ka mipetraka any États-Unis ianao, azonao atao ihany koa zay. Dia ampidirina ny numéro téléphone, dia ty tsy hovainao ty sponsor ty zany a, dia mitsafidy an'ilay firenena independeny ilay hipetrahanao teo a. Dia raha eto Madagasikara tsika dia tsindriana fotsiny ny M dia tonga any amin'ny Madagasikara koa na midiny ianao a. Dia Malawi i Madagasikara. Dia kosehana reto ananakiroa reto terme and condition bla bla bla, vakina fotsiny iny atao jusqu'à farany a, dia acceptena. Dia raha décline soratanao dia tsy membre amin'ny S group ianao zany, fa acceptena ilay izy a, vita iny a. Dia 18 taona miakatra anao vao afaka manao investissement zany a. Dia cosenao koa ty zany a, hoe feno 18 taona no miakatra ianao, zay vao cliquena am'izay ilay sign up après an'izay. Dia manana compte S group vaovao ianao. Vita zay a, dia afaka miverina indray ianao a. Raha ohatra ka manan'olana ianao, raha ohatra ka mampiasa amin'ny téléphone, fa ny conseil-ko mampiasa ordinateur mandehana amin'ny cyber rehefa manao inscription, satria ny téléphone misy limite foana. Fa naizana zany misy guide ato, cliquena ty mobile version ety ambony ety a, dia afaka mitondranao a amina page vaovao, misy imprime écran be dia be miguide ianao an-tsary zany amin'ny fanaovana anazy. Dia izy a, dia afaka rahanao ty vidéo ety raha ohatra ka mampiasa mobile ianao na téléphone mobile, dia misy guide an-tsary reo a fanaovana anazy a, tena natao an-tsary mbara-pahavita hatrany amin'ny farany. Dia anjaranao mbara-pahavita ny investissement zany a, nasiana an'izay ihany koa ao. Dia anjaranao raha ohatra ka hijery an'izay ianao a, fa tsara kokoa izy hoa atao aty amin'ny ordinateur, dia sady afaka manaraka an-tsary ato ianao no afaka manao ny inscription-nao manaraka an'ilay vidéo ohatra ny nataontsika teo zany. Dia ny étape faharoa amin'ny vidéo manaraka, cliquenao ilay next step ty a, dia mitondra antsika amin'ny vidéo fahaefatra dia aty. Cliquenao iny zany rehefa vita ilay étape iny a, dia ny fanaovana ny investissement indray ny ato sy ny fikirevana ny S-wallet, zay no ataonao ato zany zany hoe fampidirana vola any amin'ny S-wallet, satria efa vitan'ny vidéo voalohany teo ihany ny créer ny compte S-wallet miaraka amin'ny S group. Dia ato indray zany fomba fanaovana ny investissement zay ho ataontsika rehefa avy eo a. Dia ato droa mampiseho ilay hoe na 100% SGCT zany no ampiasainao na mampiasa an'ilay 80 sy 20%. Iny zany raha ohatra ka membre ny S group teo aloha anao zany a, mitady SWCT dia mety na tonga dia 100% SGCT no ampiasainao zany rehefa manao ny investissement ianao. Ohatr'izay ny étape arahana, dia aorinan'io rehefa vita ny investissement moa zany a, dia miandry 2 jours eo anao maximum dia actif amin'izay ny investissement anao, satria ny vola atao ampidirinao androany iny transféren'zareo any amin'ny broker mpiara-miasa amin'zareo dia zay étape zay zany mandany eo amin'ny 2 jours eo zay vao actif amin'izay ilay investissement anao iny. Dia ny vidéo farany dia ny fandehanana any amin'ny groupe Facebook groupe officiel iarahana amin'ireo leader miteny anglisy zany sy ny parrain koa, Big ID marketing ety zany izy zay namorona new système page de vente le ohatrana raha antsika teo ty zany ao anatin'ny ClickFunnels zany zay page payant izy ty fa azonao atao ihany koa manao raha ohatra ka manao inscription amin'ny roky ianao dia mety bonus créevako page anankiray amina Google blog anankiray ohatra zao
dia tia ny anaovanao promotion, zany hoe micréer adresse email hapara ny fampiasanao ianao dia menana ny mot de passe niny sy ny adresse niny dia anamboarako blog anankiray ohatr'izao madiodio ohatr'izao ianao dia misy vidéo ohatr'izao fa ny rohinao indray no ampiasaina ato zany to dia iny no anaovanao promotion any Google ty blog ty iny no anaovanao promotion ary ataontsika sarinao ny ery ambony miaraka amin'ny pseudonao zany na ny soronanarananao afahanao manao promotion raha ohatra ka membre actif ianao izy dia afaka miara-miasana ary ho anareo membre actif teo aloha contacteo amin'ny message privé dia afaka namboarako page ohatr'izao fa mila mandefa ny sarinao sy ny numéro d'identité-nao zany ao anatin'ny S groupe fotsiny dia verifieko ilay izy hoe membre actif tokoa ianao sa tsy actif dia anamboarako an'ilay page amizay rehefa mandefa ny adresse email aty amiko. Zay zany bonus zay ho an'ireo manao an'ity S groupe ty indray tsy payant fa gratuit fa afaka namboarako page gratuit ohatran'izao ianao. Fa le payant teo somary lafolafo izy ty $100 ho an'ny 3 volana voalohany. Ny 5 bolana amizay ianao zany mandoa $100 par mois. Zay ny mahalafolafo anazy ty fa izy fotsiny hita hoe professionnel kokoa zany le page ohatr'izao zany. Dia verina any amin'ny investissement amizay tsika satria fa vita ilay retraite teo aka hitantsika ito ety vita ny retrait ary complété le izy ary efa tonga tany amin'ny soalé le vola dia tsy maintsy manao login indray mandeha aho satria tsy tafiditra amin'ilay page d'inscription teo raha tsy manao sign out aloha fa tonga dia ataony amin'ny back office ko rely dia rehefa miditra izy mandefa code ohatran'ity foana dia ianao raha ohatra ka mbola tsy liena amin'ny Telegram le compte dia mankany amin'ny mail foana ity code ty, cliquena le get code isaka manao login ianao zany dia manao an'iny foana dia ny nafa liele izy dia mandeha aty amin'ny botiny Telegram ty ato ny azahoanao an'ireo notification gain sy namany atao anatin'ity botiny S groupe ty dia ny ohatran'izay koa ny soalé dia ato ny azahoanao code hidiranao ny soalé dia colleko ato le code dia sign in. Tonga ato anatin'ny back office tsika araka ny hitantsika ery ambony fa manana 125 SWCT aho zany hoe 100 zany efa ato 105 moa tena ilaina ato zany dia ny 400 zany tokony ilaiko ato ambany zany amin'ny SGCT zany na iny le nampididitsika teo zany hoe raha mitambatra zany reto tokony manana 425 zany satria rehefa mandeha tsika amin'ny investissement zany hoe satria ny plan tsika ho hiditra amin'le $500 aho dia 400 SGCT 100 SWCT dia manome zany zay $25 zany ny 5% ny frais zay. Dia melohan'ny tena hidirantsika atao anatin'le investissement zany mila manao dépôt zany mba hidiran'le vola eto amin'ny compte get zany hoe alaina avy any le vola amin'ny soalé. Dia ny atao miditra ato amin'ny finance ianao onglet finance dia anao dépôt tsika na replenish ty ny anarany ny système ato zany dia SGCT sélectionnena zany misafidy tsara SGCT dia pidirina ny 396 dia satria 397 ny any dia misy an'le frais SGCT na $1 dia cliquena le add fond
dia manao login avy hatrany ianao a, dia alaina ny code a, ny navaly amin'ny Telegram, dia copiena, dia miverina tsika coller eto le izy a, dia send code a, tonga eto tsika dia klikina fotsiny ilay hoe pay, dia makany avy hatrany amin'ny back office nao amin'ny S group le izy a. Après tatsika tonga eny le vola $400 mahery izany zao satria 300 mahery dia nisy an'le 40 tao dia latsaka kely izany. Verina amin'izay tsika rehefa tonga ao le vola mandeha aty amin'ny onglet investissement amin'izay, tonga eto tsika dia misafidy le plan amin'izay a, plan faharoany a teo amin'ny $500 dia klikenao ilay 400 dia ty le teneniko teo a, misafidy ianao hoe ao 100% SGCT ny ampiasainao sa raha manana SWCT ianao dia 20% iny alainao avy amin'ny SWCT zany, dia ny 80% no alainao avy aty amin'ny dia ny anamo zany efa iny no alaiko zany. Fa raha ohatra ka USDT fotsiny ny volanao dia avadika SGCT fotsiny dia ty 100% ty indray no safidinao. Dia klikenao avy hatrany le hoe create an investment, dia efa mibalansinao ao le izy a, dia dirina fotsiny ilay to efa get code a, dia mandeha any amin'ny Telegram indray tsika amin'ny bot a, ty le izy a fa meny ety a, dia alainao le copiena indray le code a, dia collena, dia confirm, dia hitantsika hoe petraka zay ny investissement, niakatra zany ilay investissement koa araka hitantsika ery ambony a, ery zany dia miandry eo amin'ny 2 jours eo zany tia vo actif zany ty plan anankiray ty, dia vilao aloha désactiver aloha ty mba hiakatra ery ambony le gainao dia réinvestissenao na ataonao retrait fa azonao atao réinvestir automatique dia isaky ny mahafeno 100 izy amin'ny gain total ny gainao reto tonga dia réinvestir automatique raha ohatra ka activenao ty réinvest ty. Fa aleo désactivena mba ahafahantsika misafidy hoe afaka manao retrait anao fa azonao atao zany miactivena io dia raha ohatra ka compte ataonao hoe apatorianao zany mandritra ny herintaona dia ao izy réinvestir automatique ao tsy eritreretinao zany fa any afaka herintaona anao vao mijery anazy dia azonao atao ihany koa zay dia active ty raha ohatra ka manao an'izay ianao. Ohatr'izay ny fanaovana ny investissement aty amin'ny Prime, mila manana $5000 amin'ny Prime anao vao afaka miditra amin'ny $500 ho an'ny Prime Pro. Zay ny anazy ny farany ambany amin'ny voalohany, mila manana $500 amin'ny Prime Pro dia ato zany zay misafidy ato anao fa zay mahazo an'le gain 1% par jour dia araka ny nambarako teo. Hitanao tsika manodididina ny 1%, misy taona mihoatra, misy taona ambany, misy taona latsaka, fa izy ty vao nanomboka tamin'ny septambra lasa teo zany ty pool anankiray ty zany, fa ty zany malaky kokoa ny gain fa ny tanjoko zany mba mialohan'ny volana jona any amin'ny 2025 efa miditra ato anatin'ny Prime Pro ato zany zao arakaraka ny zava-misy eny moa zany sy ny fahitana vola zany. Fa ohatrohatr'izay zany ny atao raha ohatra ka hanao investissement amin'ny S group ianao ao anatin'ny Prime sy Prime Pro. Dia raha manafanontaniana ianao dia azonao atao mifandray amiko amin'ireny social media nambarako teo ireny na atao amin'ny page zay na atao amin'ny afaka mandeha message ianao atao amin'ny page na atao amin'ny
profil ihany koa afaka mandefa message anao ato amin'ny profil, dia mifandraitsika dia hitako ery ny message nareo ohatran'ny reto namana rehetrarehetra mifandray amiko tao anatin'ity zany. Dia aza tiany klika ny suivi na follow ahafahanao mandray ny notification arakaraka ny post rehetra zay ataoko eny. Ary ty resaka page de vente anankiray ty aloha zany somary manano sarosarotra, misy resaka teknôlôjia kely tsy maintsy base tsy maintsy anananao satria anao zany miparametrer ny compte-nao ao anatin'ny ClickFunnels raha ohatra ka anao ohatran'ity anao fa mila mandoa an'ilay $100 voalohany ozy mandritra ny ampiasainao ny 3 volana voalohany. Par carte ny paiement anazy ty zany. Dia carte amin'ny vola dia efa mety raha ohatra ka anao anazy ianao, fa raha ohatra membre active ianao tsy te handoa an'ilay vola fa anao promotion ihany koa dia azonao atao mifandray amiko dia anao bloc anankiray ohatra zao ny miovaty fotsiny zany dia ny sarinao ny ery ambony sy ny anaranao dia ny rohinao to de direct any amin'ny rohinao zany ty ary ny contact-nao ny eto ambany ohatran'ny na ety zany. Dia izay no maranantsika ny vidéo asa diny alefako ato amin'ny YouTube ihany koa ilay vidéo afaka arahanao ato amin'ny canal koa zany le izy Jocelyn S Group ty dia ato ianao afaka manaraka ihany koa nireo vidéo maro samihafa zay posteko ato anatin'ny canal koa zany, maro be izy ato tsy lany lalinao mihitsy vidéo ato fa hatramin'ny taona maro. Ary mahatratra 7,500 nareo ny manaradia ato amin'ny YouTube ato ahitanao an'ity vidéo ty ihany koa. Raha soa partageo aza tiany ny j'aime an'ilay vidéo mandrapiana vidéo manaraka indray dia loma daholo tompoko.